Genesisy toko fahafito. Ary hoy Jehova tamin'i Noa: midira ao anatin'ny samby fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia hanalanao ho ao aminao 7 avy, lahy sy vavy, ary ny biby tsy madio isan-karazany 2 avy, lahy sy vavy, ary ny voromanidina koa isan-karazany 7 avy, lahy sy vavy, mba tsy ho lany taranaka ambonin'ny tany rehetra ireny. Fa raha afaka fotoana, izaho hampilatsaka ranon'orana ambonin'ny tany 40 andro sy 40 alina, ary ny zavatra velona rehetra izay nataoko dia haringako tsy ho ambonin'ny tany. Ary Noa nanao arak'izay rehetra nandidiny Jehova azy. Ary efa 900 taona Noa raha tonga tambonin'ny tany ny safo-drano. Ary Noa sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny vinantovavy niaraka taminy dia niditra tao anatin'ny samby fiara mba tsy ho tratry ny safo-drano. Ary ny biby madio sy ny biby izay tsy madio sy ny vorona mba amin'izay rehetra mandady na mikisaka amin'ny tany dia nisy niditra tsiroaroa ho ao amin'ny Noa tao anatin'ny samby fiara, dia lahy sy vavy, arak'izay nandidin'Andriamanitra an'i Noa. Ary rehefa afaka hafotoana dia tonga tambonin'ny tany ny safo-drano. Tamin'ny andro 710 tamin'ny volana 2 tamin'ny 900 taona ny ainan'i Noa, tamin'izany andro izany dia nipohitra ny loharano rehetra amin'ny lalina lehibe ary nivoa ny varavaran'ny lanitra. Dia nisy ranon'orana nivatravatra tamin'ny tany 40 andro sy 40 alina. Andro ohatr'izay indrindra dia efa tafiditra tao anatin'ny samby fiara Noa sy Sema sy Hama ary Jafeta zanakalahy Noa mba amin'ny vady Noa ary ny vinantony 3 vavy niaraka taminy. Dia izy ireo sy ny bibidia rehetra samy araka ny karazany avy, sy ny biby fiompy rehetra samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy, ary ny vorona rehetra samy araka ny karazany avy, dia ny vorokely sy ny manana elatra rehetra. Dia niditra tao amin'ny Noa tao anatin'ny samby fiara ireo, dia tsiroaroa avy tamin'ny nofo rehetra izay manam-pofinaina. Ary izay niditra tao dia lahy sy vavy, ary tamin'ny nofo rehetra araka izay nandidin'Andriamanitra an'i Noa, ary narindriny Jehova tao izy. Ary naharitra 40 andro tambonin'ny tany ny safo-drano, dia tonga betsaka ny rano ka nanainga ny samby fiara, dia nitsikafona ho afaka amin'ny tany izy. Ary nahery ny rano ka tonga betsaka indrindra tambonin'ny tany, dia nandeha teny ambonin'ny rano ny samby fiara. Ary nahery dia nahery indrindra ny rano teny ambonin'ny tany, ka voasarona ny tendrombohitra avo rehetra izay tambanin'ny lanitra rehetra. 510 hakio no ny hoaran'ny rano ka voasarona ny tendrombohitra. Dia maty ny nofo rehetra izay nihetsiketsika tambonin'ny tany, dia ny vorona sy ny biby fiompy sy ny bibidia sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany, ary ny olona rehetra. Izay rehetra nanam-pofinaina teo am-bavorony avy tamin'izay rehetra teo amin'ny tany maina dia maty avokoa. Ary naringana ny zavatra velona rehetra izay tambonin'ny tany, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny zava-mandady na mikisaka ary ny voromanidina. Dia naringana tsy ho amin'ny tany ireny. Ary Noa sy izay niara-ny toetra taminy tao anatin'ny samby fiara ihany no sisa velona. Ary nahery tambonin'ny tany 500 andro ny rano.